Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino hajaina. Afatrantsika amin'ity androany ity dia miantefa manokana makany amin'ireo vehivavy ao an-tokatrano. Ry vehivavy, fadio de fadio ny mampitaha ny fiainanao sy ny tokatranonao amin'ny manodidina anao. Satria raha variana mampitaha an'izany ianao dia mbola ianao ihany no isairan'izany any amin'ny farany. Arao ity tantara ity. Nisy vehivavy sy lehilahy niditra tao anatin'ny tokatrano ary mipetraka tamin'ny toerana mahafinaritra anankiray. Saingy ity vehivavy ity dia variana mijery ny tokatranon'ny olona eo akaikiny, indrindra ry zareo ao atsimony. Ka ndray andro nitondra televizion ngeza be izany lehilahy tao amin'ny tokatrano atsimo tao. Dia taitra nahitan'izany izy ka niteny tamin'ny vadiny hoe ry vadiko, ny ao atsimontsika nitondra televizion ngeza be, ka ilaiko ihany koa anao amin'ity faran'ny volana ity mitondra televizion ngeza be tahaka ny ao atsimo, fa tsy ekeko izany lehilahy tsy mahavita manome fahafinaretana ny vadiny amin'ny zavatra izay ilainy eo an-tokatrano. Nantany iny lehilahy iny hoe aiza ny fomba azahoako an'izany, dia niteny ilay vehivavy ataovy ny hevitra rehetra fa tsy maintsy mila an'izany izao. Niezaka ilay lehilahy ka nahazo tamin'ny farany izany televizion izany. Nandeha ny fotoana, nandeha ny andro taty aoriana, nahazo fiara ihany koa zareo tao atsimo. Ka niteny ilay vehivavy hoe ry vadiko, nahazo fiara ihany koa zareo atsimo, ka mila ihany koa zaho afaka 2 volana mila fiara migadina eo amin'ny tokotaniko. Niezaka mafy ihany koa izany lehilahy zany ka nahazo fiara rehefa afaka 2 volana. Nandeha ny fotoana, nahazo tokotany lehibe ireo ao atsimo. Ka avy ndray raha vehivavy niteny tamin'ny vadiny hoe ry vadiko, nahazo tokotany lehibe sy tsara zareo ao atsimo, ka mila an'izany ihany koa zaho mba hanamboarako trano, satria tsika rehefa lehibe dia tsy misy toerana na tokony hiala amin'ity fanofana trano lava ity. Nanao ezaka izany lehilahy zany farany nahazo tokotany ary nanamboarana trano zany, alhamdulillah. Nandeha ny fotoana, nampiakabady faharoa ilay lehilahy tao atsimo. Rehefa nahita niny ny lehilahy vadin'le vehivavy pakatahaka ty, dia niandry saingy tsy nisy teny avy amin'ny raha vehivavy. Tonga izy nanontany ny raha vehivavy, ry vadiko, ohatra misy zavatra mandalo ao atsimony trano ao? Dia niteny ilay vehivavy hoe inona ny zavatra mandalo fa tsy zavatra hitako. Misy zavatra mandalo ao atsimo ao. Tsy misy zavatra hitako ilay vehivavy. Dia niteny ilay lehilahy hoe ohatra ny nahita zao fa ilay lehilahy ao nampiakabady faharoa, ka ahoana ny momba antsika ty? Tokony hanao an'izany ihany koa zao, satria isaky ny manao zavatra zareo ao dia terenao ao, tsy maintsy hanao tahaka ny nataon'izy ireo. Ka mba hanjarako indray androany ny manery anao, rehefa nampiakabady faharoa ao dia indro tonga ihany koa ny anjarako androany andeha mpiakabady faharoa, ka mialatsiny aminao. Teo vao mibabababa ilay vehivavy, nitomany, tsy nahafoy sy ny tariny, ka nandeha nifona tamin'ny lehilahy fa manomboka eo dia tsy ampitaha ny fiainany amin'izareo ao atsimo. Ny lesona azontsika tsoahana amin'izany, ny fiainana eto ambony tany dia tsy tanjona ny hakatahaka ny olona na ny tokatrano eo akaikinareo, fa ny tanjona dia ahatafivoaka ianao sy ny vadinao ao anatin'ny adi-piainana izay atrehanareo. Satria raha handany fotoana amin'ny fampitana ny tokatranonao amin'ny zareo ao atsimo na zareo ao avaratra anao,
dia ho lany fotoana anao mandra-pialanao eto ambony tany, satria ny olona samy amin'ny fidiram-bolany ary ny olona ihany koa samy amin'ny laharam-pahamena ny zavatra ao tokantrano. Ny priorité ao amin'ny olona ao tsy mitovy amin'ny priorité-nareo ato avaratra, ary ny fidiram-bolany zareo ao tsy mitovy fidiram-bolany zareo ato avaratra, ary ny zavatra rehetra izay tokony ataonareo dia tsy hitovy satria tokantrano samihafa, olona samihafa, fianakaviana samihafa, ka tokony ho samihafa ny zavatra izay ataonareo fa aza miezaka mampitaha ny fiainanao amin'ny zareo ao atsimo. Izay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo ary atao j'aime fa mbola maro ny zavatra izay ho zaraintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.